Ampifaliana trany tomboky lasy tomboky vavy no alorana ny arahaba amin'ity talata ity. Toy ny mahazatra rehefa talata toy izao dia ny fandaharana ny zoko no arahanao eto amin'ny fahita lavitra sy onjam-peo viva. Ho amin'ity anio ity dia iresaka momba ny tranga teny Ampangabeteny itsika izay hitondrantsika ny mahakasika ny hoe titra tambabe izay ahitana tranga olana eny anivo izay fiarahamonina isin'izay hoe tany ampiasain'ny fokon'olona kanefa dia misoratra amina ampahan'olona ny titra ao anatin'izay. Namana Soavandriamaritafika. Araba tompokolahy, araba tompoky vavy. Tafahona indray eto anatin'ny fandarana ny zoko eto anivon'ny haino aman-jery viva isika izay iresahana ny lafiny lalàna fananantany sy ny zo tokony isitrahan'ny olona izay tokony anana izany. Misy ny vahiny izay asaina isaky ny fotoana ohatr'izao mba hitondra fanazavana manodidina izay tranga mety miseho ary manamafy sy maneho ny fahitan'ny fomba fiantoky ny lalàna azy mba ahafahan'ireny olona ireny mahalala ny zony eo anivon'izany raharahantany izany. Tranga-javatra teny Ampangabeteny araka ny namaran'ny namana Faranaina Zafinavelo no iarahana midinika sy ahafahana manazava ny amin'ny tranga izay miseho izay eritreretina sy heverina fa tsy tokana amantany fa mety isy hitovitovy aminy na mitovy aminy mihitsy amin'ny tranga sasasasany amin'ny fiarahamonina isan-karazany eto amin'ity Madagasikara ity. Araka izany namana Soavandriamaritafika dia manana vahiny efatra isika amin'ity alina ity. Eo ny Tantsava ny Ampangabeny izay solotena ihany no niakatra eto ambony plateau amin'ity anio ity dia Andriamatoa Razanak'olona Jean Antoine izay hitantsika efa tsy amin'ny sisiny avatsa. Eo akaikiny eo ihany koa ny sekretera mpanatanteraky ny BIMTT Rajoely Solo Kotondrajona. Avy ato amin'ny ilany avato indray kosa ny chargé de mission avy eo anivon'ny RCDDED Maître Raramarson Andriamanala Tantely ary eo akaikiny eo ihany koa ny Paelalana Maître Rakotondrainy John. Izy ireo no iresaka amintsika mahakasika an'ity tranga teny Ampangabe ity. Iangatsika ihany moa ny tranga teny Ampangabe fa ny tena marina kokoa dia hitondra ny lalàna sy ny zo mahakasika an'izay tranga mitovy amin'ny teny Ampangabe rehetra izay. Dia rahantsika aloha ny fanadihadiana izay natao teny Ampangabeteny mba ahafahantsika mahafantatra misimisy kokoa mahakasika izay tranga izay. Fifanarahana andraisan'ireo olobe fahiny nampiasa sy tompon'ireo tanimbary mahatratra 10 hektara eto amin'ny fokontany Ambohidrany anatin'ny komina Ampangabe, distrika Ambohidratrimo ny fanoratana ara-panjakana ny tany isaky ny vakiparitra tamina olon-tokana na olona vitsivitsy laneran'ny fokon'olona isorohana ny volabelany amin'ny Tsadibato na Borina tany amin'ny manodidina ny taona 570 fomba nanoerana ny fibodona nataon'ny mpanjanantany ny tanimbarin'izy ireo. Io tany io dia tany natao finanan'ny omby taloha. Ary rehefa finanan'ny omby io taloha ny ombony tetỳ dia tsy mba nody an-tanàna fa emparitaka amin'iny fotsiny. Dia isan-kerinandro vao mijery ny omby teny hoe manahoana ny omby any. Ty tany ity zany raha ny tena marina zany dia misy tamin'ny andron'ny kôlô zany nisy sobovelona zany mba zany sakiakan'io tany io. Dia rehefa voatohatry ny fokon'olona zany le izy zany dia zay ny nananganan'ireo olon'ireo solon-tena fokon'olona zany satria tsisy olona fokon'olona maro be hoe ohatran'izao mijoro manoloana manatro masonareo menada mianaka izao mihitsy dia hoe nda hisoratra ao anatin'ny titra anankiray fa tsy maintsy hitoko isan'ny fokon'olona ihany zany tsy maintsy mijoro ho atao solon-tena. Nanomboka ny taona 2000 nefa nisy tamin'ireo taranaka manana ray aman-dreny misoratra amin'ny tany no nivadika tamin'ny fifanarahana io. Raha ny tena marina zany aloha ty tany 10 hektara ty dia ity mihitsy ny tena mahamelona ny komina Ampangabe ity tany ity. Zany hoe taloha io tany io bozaka be nandifotra ny tamin'izy io dia taty aoriana najarian'ny fokon'olona satria omby ny nihinana teny. Ary rehefa nanajary azy ny fokon'olona taty aoriana dia niakatra tokoa ary le vokatra ary amin'ny sarety mihitsy maromaro ny sasany izy moa mitondra amin'ny kitapo sahala amin'izany le vary miakatra eo dia naraikitry ny olona hoe be kitapo ny anaran'io tany io amin'izao fotoana izao dia tsy tantin'le adversaire izay zavatra izay dia namerina n'le fitoriana izy amin'izao fotoana izao.
Fianakaviana analiny ao amin'ny komuna no very fivelomana vokatra ity tranga ity ary atraiky amin'ny toe-karen'ny komuna Pangabe sy ny manodidina raha ny fitarainana ireto fokon'olona ireto hatrany. Amin'ary fatana tompoko ny mamboly amin'ny toerana io. Misy akony lehibe aminay satria ry zareo reo zany tsy hoe hidongana io tany io fotsiny any izy fa diandrokana hiala tity mihitsy. Zay mihitsy ny tanjon'ireo olon'ireo. Efa nandeha teo anivon'ny fitsarana ity raharaha ny taonina 5 ary nandresy ireo fokon'olona saingy noho ny tany mbola misoratra amin'ny olon-tokana na vitsivitsy ireo dia miverina foana ny ady tany ary ny tranga indray zany tamin'ity taona ity. Isan'ny andrasan'ireo fokon'olona arak'izany hanafoanana io titro io na hanomezana azy ny fanjakana mba ahafahany tsirairay manoratra ara-panjakana amin'ny taniny saingy mbola tsy totoso zany hatreto. Tsara ngamba aloha ety ampiandohana zavazavain'ny ray aman-dreny misimisy kokoa mahakasika satria isan'ny voalaza teo ny hoe titre zaraina isaky vakiparitra afaka hitondranao fanazavana misimisy kokoa ve nanahoana momba nametrahana an'izay dia io titre io titre tena titre ve sa hoe karazana zavatra hafa ihany koa? Eny tompoko, voalohany indrindra moa dia miarahaba ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fandaharana izao ny tenako. Manarakaraka an'izany dia miarahaba nareo ato amin'ny fandaharana ato amin'ny radio Viva sy ny télé Viva ny tenako. Zavary ny fitimana tombo isika ka intelo no fampiarahaba koa dia miarahaba nareo tompoko lahy makasitraka tompoko vavy indrindra moa fa ianareo solon-tena-panjakana izay manatrika etona amin'izao fotoana izao. Marina dia marina tokoa ny teninao teo hoe azoko azavaina ve hoe solo-titre tena titre ve sa ahoana ny fandehan'io zavatra io. Io tany io mantsy raha ny tena marina dia tamin'ny andron'ny frantsay mihitsy zany reo tany reo. Ary raha tamin'ny andron'ny frantsay reo tany reo dia araka ny voalaza fa teraha be finanan'omby tokoa aloha ny tamin'io tany io. Ary raha teraha finanan'omby ny tamin'io bozaka be no naniry tao amin'io tany io. Ary ireo olona ireo rehefa andeha ny vaza tamin'izany fotoana izany dia nampijery hoe mifanteny ianareo fokon'olona olona izay azonareo antoka ho atao solo-titre fa raha ny vahoaka ray manontolo no titre amin'io zavatra io dia ngamba ho feno ny kahie-panjakana dia nitsompontsomponina ireo sokajin'olona samy hafa ireo teo amin'io fokotany misy anay teo ambodreny io. Dia ireo olona ireo ndray taty oriana no nivadika taranak'ireo olon'ireo na izazao izy ange manana ny ray aman-dreny ko manana tany amin'io tany io titre bornazy eo amin'io tany io ny titre konko ny ray aman-dreny fa kosa rehefa napetraka le olobe teo aloha fa ny manajary ny tany no tompony na viaizy izy na viaiza indrindrandrindra fa taranaka Andriamanefo zany hoe misy le razambe zay mantsy atao hoe Andriamanefo no tao amin'ny tanàna io teo amin'ny toerana io. Ka rehefa taranaka Andriamanefo ito dia mahazo manao an'io tany io. Fa amin'izao fotoana izao moa noho ny fahasarotan'ny fiainana nga na tsy fantatro tsony dia nivadika reto taranaka ilay olona zay ny fantenana fa hoe anaza ny tany. Kanefa zahay zany efa 20 taona no nanajary ny tany fa bozaka be ny tamin'io. Ary io bozaka be io dia namatsina taty amin'ny abattoir nanosopatra mbola velona be ny abattoir famonoana kisoa tamin'izany nandorana kisoa ny bozaka teo. Dia namatsina taty Kasina, namatsina ny fanendasan'ny olona paraky taty amin'ny paraky taty io bozaka io. Fa noho ny tataoriana noho ny tombo kosa le vahoaka satria vahoaka amina rivorivo no mivelona amin'io tany io dia hoe alao ajariana ho atao tanimbary fa ny bozaka tsy mahavoky fa ny vary no mahavoky antsika. Dia izay no nanajarianay vahoaka an'ilay tany mandraka zao. Dia izay ny fipetrany tompoko. Titre firy zany amin'io tany io dia manahoana satria anao teny teo hoe olona ny fantenana no misoratra aminazy zany hoe misy titre anankiray hoe zany olona maro misoratra ao anatiny. Zany hoe mutation sa manahoana? Mizara efatra zany io tany io. Misy Tsimbarinina manana titre amin'izay misy Tsara Imbonana
manana titre amin'izay ireo olona sasan'ireo, misy Anosibe manana titre amin'izay reo olon'ireo, ary ty andranomeny ity zao no idivana amin'izao fotoana zao io andranomeny io, dia le titre avy amin'io andranomeny io no miady amin'ny fokon'olona amin'izao fotoana zao. Olona firy no misoratra amin'ilay titre? Olona 9 izy no 9. Dia ireo taranak'ireo 9 ireo zany no maka an'ilay tany amin'izao sa hoe le taranak'ireo 9 ireo no maka an'ilay tany amin'izao fotoana izao. Zay no tena fandihan'le izy, ary efa niakatra fitsarana mihitsy io zavatra io, efa indromy taona ny akaran'ny fitsarana, efa nomeny fanjakana fitsarana rariny zay fokon'olona tamin'izany tamin'ny 5 dia mbola namerina naka ihany indray izy, dia efa mbola nomeny fitsarana rariny ihany koa zahay fokon'olona. Zao fa ny telony zao iakarana amin'ny 7 amin'ny herin'ny rapitso. Raha ny fahitanareo mpahay lalàna sy ny mpiandraikitra ny zon'olombelona sy ny tany tan-dalàna, manahoana no mety hoe toromarika tsara hoentina mahakasika an'izay tranga ohatran'izay? Asa izy aminareo miralana malasa? Ialana tsiny ny olana ara-teknika, angamba avy hatrany dia mampifanankalozitsika kely aloha ilay vata fandraisam-bahiny. Miaraba anareo menada, dia miaraba ihany koa ny vahoaka izay manaraka nyity fandarana ity. Mahakasika ny voalazany ray aman-dreny teo hoe misy tany eo Ampangabe dia misy olona 9 misoratra aminy, nefa misy vahoaka maro dia maro zany Amanarivo no mamboly eo. Dia raha ho anay ato amin'ny ACDDED izay rafitra moa natao hiaron'ny demokrasia sy ny tany tan-dalàna, dia tsy mivoana amin'ny lalàna zany ny zavatra resahako. Voalohany indrindra ny atao hoe tany misy titre, dia zany hoe tany misy tompony zany, zay aloha zany voalohany indrindra zay tokony ho fantarina. Ary ny tany rehefa misy tompony dia zay olona misoratra aminy, zay aloha ny tompony. Zay aloha zany ny tompony dia arovan'ny lalàna reny olona misoratra amina titre reny. Zany akory nefa tsy milaza hoe misy olona manajary, satria raha ny voalaza teo dia ohatrany hoe tany lava volo, misy bozaka fotsiny teo dia misy fokon'olona Amanarivo ny nanajary. Dia raha tsy voaka amin'ny lalàna ihany koa zany raha iresaka an'izay, satria manana zo tokotrany akoatran'le tompotany izay manana zo feno amin'ny mahatompotany azy, satria ohatran'ny karapanondro araka ny lazaiko hoe ohatran'ny karapanondro za ty zao raha marisona ny anarako dia karapanondroko anahy, dia ohatr'izay ihany koa ny tany manana titre. Dia iny titre iny zany le solona karapanondro dia zay olona misoratra ao raha koa rabe raha soa reo no manana zo feno amin'ilay tany. Raha sanatria maty reo olona reo dia ny taranany, dia iny mbola misy zavatra tsy maintsy arahana moa hoe soratana indray le mutation par décès, soratana amin'ny taranany. Fa ho an'ny zo hoe tsy manan-jo akory ilay olona zay mipetraka manamainty molaly, zay moa ny fanamatisa molaly ny voalazan'ny lalàna, dia manana zo tokotrany. Ireo olona zany hoe ireo olona Amanarivo raha ny kahana Ampangabe ny raisiko dia manana zo izy amin'izay fanamatisa molaly zay fepetra voalazan'ny lalàna, hoe rehefa manamainty molaly ianao mandritry ny 20 taona dia afaka mangataka eny anivon'ny fitsarana, mangataka zo eny anivon'ny fitsarana amin'ny alalan'ilay hoe prescription acquisitive. Io prescription acquisitive io nefa misy pitsopitsony, fa tsy hoe ny fitsarana ny midina eny dia hoe izy avy no nanamainty molaly, fa fangatahana izy io. Zany hoe rehefa adinonao mangataka an'ilay izy ka na feno 30 taona ianao na 40 taona ary nanajary nanamainty molaly an'ilay tany dia ohatrany tsy misy ihany, fa tsy maintsy misy fangatahana hoentinao eny anivon'ny fitsarana, dia misy pitsopitsona rano io, misy hoe durable, continu, paisible, non équivoque et personnel. Mialatsiny amin'ny teny frantsay le izy, fa zany hoe raha atao amin'ny teny gasy le izy le hoe paisible, tena mipetraka ianao zany tsy misy manakotapa, dia mieritreritra ianao fa tena tompony. Continue zay le hoe mandritry ny fotoana 20 taona farafakeliny,
dia personnel ianao mihitsy ny mamboly eo fa tsy hoe nisy olona nirahako teo sans équivoque zany hoe tsy misy zavatra azo adika hoe mety hoe nampanofaina aminao le izy fa tena mazava hoe za personnellement za mihitsy no nanamainty milaly rehefa feno zay fepetra zay dia oentina eny anivo fitsarana dia misy commission mitsirika midina eny an-toerana manamarina n'zay zavatra rehetrarehetra zay dia am'izay fotoana zay rehefa feno lay fepetra lay roapolo taona sy lay hoe paisible sy ny etsetra ny voalazako teo dia omen'ny fanjakananao le tany dia tsy voakan'zay lalàna zay tsy za koa tsy ame avy hoe zao atao re fokon'olona na izao fa zay zany dia anjaranareo no mijery hoe aiza ny toerana tokony alehanareo fa le raha mandeha mantsy eny am'izao fotoana zao dia ohatrany hoe fandroahana dia veriko hoe rehefa misy olona manarivony eo dia jerevana ihany koa le ordre public ka rehefa voakitikitiky ordre public io dia voatery tsy maintsy mampianto mety hoe mampiato ny fanatanterahana ny didiny ohatra hoe fandroahana satria sarotra be ny androka olona amanarivony amin'ny atany anankiray zay misy trano misy tambaro mety misy fambolena ny fasana etsetra etsetra dia mety manitikitika n'lay ordre public izy dia mety tsy azona sarotra be manatanteraka n'lay didy nareo milaza hoe efa fanotelony zao dia na nomeny fitsarana rariny foana nareo tsy fantatro hoe le rariny ohatry ny ahoana rariny ohatrany hoe tsy nekena ve ny fandroahana anareo sa tsy fantatro fa tsy de tena idirako iny fa iny tena raha-raha-pitsarana fa dia zay lay point de droit zay le lalàna nresako zay manana ny zoany tompotany manana zo ihany koa nefa le namanamainty milaly dia zay ny tokony hojerena ary ny ACDDED dia maharay fitarainana maro mikasika amina ady tany indrindrindrindra ny kam monsieur ohatra ny eny ampangabe dia miezaka ny ACDDED zany mamaolana zay kory tsy manome didim-pitsarana tsy manome baiko nizanizy fa manome ny hevitray zany zay raha ohatra ka eny anivo fitsarana ny raharaha dia ny ACDDED dia afaka mangataka ndreo atotataratasinaady hoe mba le fahasoty aminay hoe ny raharaha ohatra zao ary be dehibe ny zavatra ataonay mahakasika an'izany dia afaka manolo-kevitra koa zay mampiantso ny andaniny mampiantso ny ankilany mijery marimaritra iraisana fa ny ACDDED tsy mamoaka didim-pitsarana dia andikan'izay tsara ihany ny zavatra ohatra zao misy ambaratonga pahefana zay napetraky ny lalam-panorenana napetraky ny rafitra rehetra eto Madagasikara ahafahana mitondra na raharaha ohatra zany dia am'izay fotoana zay mba manome sosikevitra ny ACDDED satria rafitra natao hiaro ny demokrasia sy ny tany-tandalàna ny ACDDED dia manentana ny olona zay manana problema ohatra zany fa maro efa manjatony ny fitarainana tonga ny anivony ACDDED zay ngamba no azoko lazaina mahakasika an'izay iverenantsika kely le tranga teo mahakasika ny hoe tany izay ampiasain'ny fokon'olona anefa vita titre amina ampahan'olona ary ireo ampahan'olona ireo no taranaka ireo olona izay misoratra amin'ny titre ireo no mampiasa an'ilay tany tsy mampiasa moa za fa mitaiky ny zony an'ilay tany ho azy manokana amin'izao fotoana izao raha ohatra hoe ny lalàna no jerentsika mahakasika an'ilay izy dia efa tena izay mipetraka izay tokoa hoe ny olona izay manana titre misoratra amin'ny titre no tokony hisitraka ny zo ny fananany tany izany hoe ho tompony ny tany anefa ihany koa tsika ao anatin'ilay hoe ny zoko dia mijery ihany koa ny hoe manahoana ny zon'olombelona ao anatin'izay araka ny fanambarantsika teo hoe misy olona maro amina amanaly mihitsy mipetraka ao amin'ilay toerana manahoana zany tokony hoe ho fomba fijery mahakasika ny tranga io raha hoe amin'ny maha hoe mpahay lalàna sy ny amin'ny maha hoe mpandinika ihany koa ny tontolo an'ilay fiarahamonina satria ianao ihany koa dia isany ao anatiny be izy amin'ny tete maître. Manantitra ny fiarabana na isika eto amin'ny plateau na ny mpanaraka ny fandarana isa-tokantrano somary efa nisy apahany amin'ny valy teny amin'izay fanontanianao teo izay ihany nentin'ny namako
ny resahany teo moa zany dia hoe manana zo le olona mipetraka eo raha feno ny fepetra anaovana prescription acquisitive dia afaka mangataka ny anoratana ny tany amin'ny anarany. Izay ho fanampiny na ho précision moa zany ngamba ny apiko fotsiny dia ny hoe eo le hoe 20 taona nanajariana fa miaraka amin'izay dia farafakeliny efa 20 taona koa ny soratan'le tany amin'ilay olona lazaina mitonona ho tompony. Zay anankiray. Dia manaraka an'izay ny mahazatra antsika zany dia hoe ny tompony izay misoratra amin'ny tany no tompony. Fa ny tena lazain'ny lalàna azy dia hoe présumé propriétaire, heverina fa tompony. Zay ny voalazan'ny lalàna. Tsy hoe tena io ny tompony dia tsisy iodivirana fa io no heverina ho tompony. Raha ohatra zany ka misy ahafahana manapirofo fa tsy io akory ny tompony dia azo atao ihany ny mitondra an'izany any amin'ny fitsarana dia manazava an'izay hoe tsy io ny tompony. Ny olana dia zao rehefa manao raha ady madio raha ohatra ny tony no atao hoe ady madio any amin'ny fitsarana. Ny ady madio dia taratasy no miteny, zany hoe tsy maintsy ho pirofo ataratasy no entina. Nisy ve ny taratasy ny fanarahana tamin'izany fotoana fa hoe soratana amin'reto olona reto fa reto ihany ny tena tompony sa tsy nisy, zay tsy fantatsika. Raha manaraka an'izay mety ilaza ihany koa ngamba ntsika any atsahany ny hoe misy vavolombelona be dia be ao afaka manamarina. Fa izao eny amin'ny fitsarana ady madio ihany koa ny fijoroana vavolombelona amin'ny rarahady madio dia tokony hialohavana n'ilay atao hoe commencement de preuve par écrit, hoe fiatombohana pirofo an-tsoratra. Hoe nisy taratasy kely fanoratana ve nampatsiahana ahitana soritra n'izay zavatra izay dia amafisina fijoroana vavolombelona rehefa avy eo sa tsy nisy, zay koa tsy fantatsika. Manontany ianao teo farany amin'ny hoe ny zo n'ireo olona reo. Dia izao isan'ny akoatran'izay le hoe prescription acquisitive raha feno ny fepetra dia milaza an'izao ihany koa ny lalàna. Lalàna dia milaza an'izao hoe raha misy olona mamboly eo amin'ny tanin'olona hafa mihoatra ny 2 taona dia tonga le olona mitonona ho tompony tany manao hoe miala teto ianareo, dia le olona namboly tamin'nypilaminana tsy nisy na tsy nanao amboletra izy niditra teo amin'ilay tany io dia mananjo hijanona hanohy hamboly eo amin'ilay toerana heritaona tsy taona récolte ray hatramin'ny récolte 3, mandra-piotony vokatra ray zany ka hatramin'ny 3. Iny koa moa ny fitsarana zany no amaritra azy. Dia manaraka izay ny zavatra misy zany amin'ity tranga anankiray ity dia tsy ilay olona isoratany tany akory no mamboly eo amin'ilay tany fa fokon'olona hafa. Le tany raha ny fahazahoako azy tany be velarana. Dia mbola misy lalàna ihany koa milaza an'izao manao hoe ny tany raha ohatra ka misy tany mihoatra ny 5 hektara amin'ny toerana ambanivohitra ary mihoatra ny 10 ara amin'ny toerana andrenivohitra dia tsy ilay tompony no manamainty milaly azy, tsy vitan'ilay tompony fanamainty isa milaly zany mandritra ny 5 taona misesy dia azo ny fanjakana alaina le tany dia lasa miverina ho tany-panjakana zany izy amin'izay fotoana izay. Dia rehefa tany-panjakana moa zany dia afaka mangataka izay tany-panjakana zay rehetra mangataka an'izay tany-panjakana izay. Fa ny amin'ny fanatanterahana an'izay dia ny fanjakana no manao azy. Misy commissionna zany zay raha ny lalàna teo aloha moa dia ahitana ny ao amin'ny district, ny domaine, ny topo, ny commune. Fa ny amin'izao ilay lalàna taty aoriana ohatrany somary manala ny district tao anatiny, fa dia ny domaine, ny topo, ny commune, ny fokotany ary izay olona heveriny fa afaka manampy azy no mijery isa-taona zany hoe tamin'ity taona 24 ity hoe vitany le tompony ve ny teo, tonga indray ny taona manaraka vitany ve, dia rehefa feno ny 5 taona ka tany be velarana nefa mihoatra ny 5 ara na mihoatra ny 5 hektara na mihoatra ny 10 ara tsy vitan'ny tompony fanamainty isa milaly dia manao tatitra sy ny milaza ny heviny any ministera misahana ny fananantany io le vomiera io. Dia ny ministera misahana ny fananantany mandray fanapa-kevitra ny hoe
ho alain'ny fanjakana ho averin'ny fanjakana aminy ve le tany a sa tsy ho averiny. Ny farany angambany a nyresantsika teo ihany le hoe zao ny voalazan'ny lalàna, efa nanamafy moa fa ny lalàna tsy miteny hoe tsy maintsy iny ny tompony fa heverina ho tompony, zay ny voalazan'ny lalàna. Dia misy an'izao ihany koa ny fitsarana rehefa mitsara dia tsy mitsara araka ny lalàna fotsiny, tsy hoe zao ny lalàna dia zay no ataony, fa mitsara araka ny lalàna sy araka ny rariny sy ny hitsiny. Dia anjaran'ny fitsarana zany amin'ny raha ohatra ny tony mijery hoe aiza ny lalàna, aiza ny rariny sy ny hitsiny ao anatin'le raharaha. Ny farany angambany a ohatra nisy firesana teo hoe efa nisy fitsarana taloha dia nahazo rariny ny fokon'olona dia izao izy mamerina indray, tsy fantatra ny hoe inona ny votoatin'le fitsarana teo aloha sy le fitsarana natao taty aoriana, fa raha ny lalàna ihany koa dia izao ny lazainy a hoe ny zavatra efa nitsaraina ka namoahana didy efa didy raikitra dia manana n'ilay toetra atao hoe chose jugée efa tsy tokony iverenana intsony, ka na dia mbola mamerina n'iny aza zany a ilay mpiady tamin'izany fotoana kanefa mbola le raharaha efa nidivana iny ihany a dia laza ny fitsarana hoe zavatra efa vity te. Ny fahitanareo firaisamoam-pirenena nyity trango ity satria araka ny lazain'ny mpahay lalàna teo tsy fantatra na nisy fifanarahana teo amin'ireo fokon'olona tamin'le noheverina hoe solotena anoratana an'le tany. Raha nisy moa zay dia iny le proof ahafahana hoe mametraka azy. Ia, misaotra anao na nomeny fitenenana miarabantsika eto amin'ity plateau androany ity sy ny vahoaka izay manaraka antsika ny tokantrano tsirairay avy. Araka ny voalaza teo ty tranga iray ity dia tranga ray ao anatin'ny maro dia maro misy eto Madagasikara. Zay anisan'ny mandeha ran'ity Madagasikara ty ary tena feno toy zavatra mitovy amin'izao hitanay ihany. Ny tena olana ao aminy matetika izy ity dia tsy misy ilay taratasy mifanarahana atao amin'ireo taolo, ataoko hoe tany amin'ny andron'ny taolo mihitsy, satria vitsy angamba nahay taratasy tamin'izany fotoana izany ka zay endry zavatra zay alohany dia ohatra ny efa tsy hanome rariny an'izay fokon'olona mitaky le tany avy hatrany. Dia raha ohatra nefa ka miroso amina didim-pitsarana hoe fanesorana ny vahoaka ao amin'ny tany zay dia ny zavatra hitranga dia hisy tokantrano marobe avy hatrany dia hilatsaka ny anaty fahatrana tsy tanono ary tsy toerana iray toerana maro irany Madagasikara ka ho lasa vesatry ny firenena avy hatrany satria nampy ny mahantra mety tonanam-poana any an-dalambe hiakatra an-drenivohitra etsetretsetra. Dikan'izany dia mihevitra zay hoe tsara ihany angamba ny mandinika mialoha misoroka ny zavatra olana ara-tsosialy ngeza be mety hitranga izany. Anisan'izany ny fijerena mialoha ireo zava-misy ireo isaky ny faritra ka ohatrany mahita ihany zay hoe tsara ihany ny manana rafitra any fotony ahafahan'ny fitsarana manovo ny hevitra sy ny zavatra tena misy tany toerana afaka ny anao ina fandikanany médiation fanelanelana ny fotony zany sy ahafantarana ny tena zavatra misy ihany. Tsy manana sosokevitra aloha hoe inona io rafitra io fa mihevitra hoe tokony hisy an'izany any amin'ny rafitra fotony ihany na eo nivon'ny fokon'olona zany na farafaratsy ny nivon'ny commune zay afaka ahafahan'ny fitsarana manontany ny tena zava-misy marina hoe inona marina mony ao makafakanan'izay hoe aradrarin'izay ihany koa. Fa raha zao ny zavatra mitranga dia tena mahazo antoka isika fa raha atao anatin'ny fotoana fohy be dia be ny olona soroana ao amin'io tany misy azy io ary tsy manakombana hoe andeha ho aiza na ho aiza fa tsy maintsy hiakatra an-drenivohitra zany na angataka eny amoron-dalana ka sosokevitra ihany le anay teo hoe tsara ihany miverina ny fotony asa raha ngamba mety ho anisan'ny vahaolana ihany koa ny hametrahana ny fokon'olona ho rafitra afaka hanapa-kevitra eto amin'ny firenena rehefa mandinika nyity lalam-panorenana ity tsika manaraka. Hatreo angamba aloha ny azonay resahana.
Idirantsika lalindala kokoa ihany mahakasika nyty tranga sy hitondrantsika ny zo sy lalàna mahakasika an'izay fananantany amin'ny hoe tany ampiasain'ny fokon'olona kanefa dia misoratra amina ampahan'olona na ihany koa olon-tokana izay fa anaraka ny fampafantarana ny BMTT aloha isika. Tafaverina trany atao anatin'ny fandaharana ny zoky isika araky ny efa nambara teo dia mahakasika ny hoe tany hipetrahana na ihany koa ambolen'ny fokon'olona kanefa dia misoratra amina olon-tokana na misoratra amina olona maromaro. Izay no ifampiresantsika tao anatin'ny fandaharana ary nitondrantsika ny tranga teny Ampanga-be teny. Efa noentina tao ihany ny mahakasika ny zo sy ny lalàna mahakasika an'izay izay niresahana fa raha ny tokony ho izy dia ny olona izay misoratra ao anatin'ny tany no hoeverina fa ho tompon'ny tany kanefa ihany koa mila jerena ihany koa no mahakasika ny hoe zon'olombelona ao anatin'izay hoe ireo fokon'olona ireo no mampiasa ny tany ary tokony hisitraka ny zony ihany koa izy ao anatin'izay. Ngamba mbola misy anampiana ray aman-dreny razanak'olona Jean Antoine mahakasika azy satria efa nisy ihany natsipiny avy ato anivon'ny mpahay lalàna ary teo ihany koa ny BMTT izay efa nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika an'ity tranga ity. Misaotra anao na amin'ny fitenenana. Marina dia marina tokoa izany teny ny mpahay lalàna sy ny mpiara-miasa rehetra amin'izany. Kanefa mba misy ihany koa ny rariny kely aminay na dia ampahan'olona azy zahay satria teo amin'ny toeran'io mihitsy nahalatsahan'ny tavoninay fa tsy hoe olona mpiavo zahay ny teo fa samy tompo-tany razana teo dôlidôly na ny mpitory na ny toriana fa izany hoe nisy le zavatra tsy nifanarahan'le taranaka teo ariana dia izao ny fihefaran'le zavatra. Izany hoe misy zany ny zavatra tsy fitovizan-kevitra, tsy fitovizan-tsaina. Ary ireo olona ireo nefany, ireo olona sasany mitorena ireo nge tsy mipetraka any akory, aty Antananarivo daholo ireo no mipetraka. Ary tsy mamboly eo akory, fa izahay no mamboly eo satria raha ny tena marina dia io tany vilenay amin'ny 1000 hektara io mamatsy ny commune Ampanga-be. Izany hoe fokotany zany zahay, fokotany Namboijeny, commune Ampanga-be, district Ambohidratrimo. Zay io zavatra io. Ary tsy tantiny no mijery an'ilay zavatra izany hoe raha olona vitsivitsy aloha nanao teo aloha tsy nampaninina azy fa noho n'izay fa tena ny fokon'olona ny nanao an'le tany dia ohatran'ny somary taitra izy za tsy teny hafahafa mihoatra ny fahatairana dia zao tonga miakatra zao ny fandehan'ny zavatra satria raha volana me ianareo no midiny fotony ka mijery ny sarety mitona vary iny dia gaga ianareo indry ahoana ty manoatra noho ny vary ny eloatra mihitsy ny vary miakatra amin'ny fokotany io ary io mamatsy ny commune Ampanga-be io zavatra io tamin'ny fitondrana teo aloha io tany io dia saika omena ny Maorisiana dia miady zahay fokon'olona miady zahay satria ho ambolena ovo ony dia hoy zahay hoe malagasy tsy vokon'ovy fa vary ny fihinan'ny malagasy ka zay manohatra hatramin'ny farany zay fa vary ny fihinan'ny malagasy. Nisy mpanakanto anankiray zay taloha nihiran'izay hiry zay hoe vary ihany ho any anay malagasy, nisy mpanakanto anankiray zay ary zany tokoa ny zavatra nisy teo aminay teo ary nitoerinay hatramin'ny farany mihitsy moa zay zavatra zay ary saika hotsiponina ara moa ny tenanay zay nanohatra ny hoe anohatra fitondrana ve sa anohatra inona ho aiza reo vahoaka ireo raha niala le tany satria tsy ho azonay dinganina tsony satria tany miaraka amin'ny vahiny zany iny manahirana be sarotra
afitsika malagasy hoe afaka mifampiteny hoe zao re raha olona zao re raha olona fa miaraka amin'ny vahiny zany sarotra be ary eo ambaravarana mihitsy ny faritry le tany amin'io 10 hektara io ambambary andrefatranyko dia izay zavatra zay a tamin'ny andro taloha asa 5 taona lasa na 10 taona lasa iverenako kely le mahakasika le tany teo satria isany nambara teo ny hoe misoratra amina olona maromaro le tany ny anankiray ao anatin'izay ihany nefa ity ahitana olona ity ianao teo nilaza hoe nareo ihany koa isany hoe manana ampahana tany amina titre hafa fa tsy mipetraka any amin'ny toerana io nanahoana zany le fomba tena hoe nametrahana le olona hoe misoratra anatin'le titre raha ny tena marina tokoa le izy dia zao za manana tany ary ao anatin'ny titre le atsimbarinina ny tenako fa le ray aman-dreny teo aloha any efa niteny sy ny zara hoe zay mahavita ny tany ka manajary ny tany ianareo no tompony ny tiako tenenina hoe reo olona misoratra amina titre reo ve zany mety hoe olona tsy mipetraka teo amin'ny toerana io akory na eo izy manana tany razanany izy fa tsy mamboly eo izy fa izy ety le misoratra amin'le titre tany am-piandohana mihitsy tiako antanina hoe manahoana ny fomba nanaovana anazy tsy manao nininina mihitsy izy tsy manao nininina mihitsy izy raha ny tena marina zao aiza moa zany zao ny raha efa ny amin'ny fitsarana efa any amin'ny fitsarana amin'ny iakatra amin'ny 7 zahay eo amin'ny fitsarana ary mbola averiko indray mandeha fa efa intelo niakatra teo amin'ny fitsarana zao zavatra zao ka zay kory tsy hoe sanatria hoe mandribireby na manadalana tsy matoky ny fitsarana fa fitsarana dia mitsara araka mafitsara azy izy ary mitsara araka ny rariny sy nihitsiny satria mba mijery an'le vahoaka koa angamba izy nanomeza ny rariny anay indromy ataona nanomeza ny rariny anay vahoaka fokon'olona afaka mbola namboly teo zahay dia neny izay rariny zay dia mbola namboly hatramin'izao dia hatramin'izao moa dia mbola miakatra io ndraika tsy mbola fantatra indray zay avoakany amin'ny 19 fona ahoana zay ny tena fandehan'le tany ary marina fa hoe raha hiala amin'le tany ary zahay dia hoaiza reo fokon'olon'ireo lazaina fa nisy fambolena nongotanay teo tsy nisy ninina mihitsy teo mandainga le pitory fa izahay fokon'olona ny nanajary vary tao fa bozaka be ny teo taloha tsisy ninina tsisy fambolena zany teo tiako idirana kely nazahoana rariny zay tao anatin'izay resaka fitsarana zay fisin'le hoe volony esorina ve sa hoe zavatra inona le tena nikarana teny isin'le hoe rariny ny antony dia zao le analananay fokon'olona zany hoe esory reo fokon'olon'ireo esorina tsy misy atakano fa potika amin'ny volonay na sala am'izao makatsy makaroa lazainy eo deolideholo zany io resaka karazan-resaka io tena marininay moa fa hoe tsy nisy fambolena mihitsy teo tany lava volo ho tany io no volenay fokon'olona ary fokon'olona vahoaka amin'arivony zay mambolena io fa tsy hoe olona 50 na 20 zay napetraka tao amin'ny fitsarana ka asanareo ampitsara fa tsisy fambolena zany akoatra ny bozaka ny teo ary ny bozaka teo izy dia nentina taty anosopatra na taty amin'ny abattoir nandorana kisoa ny tany amin'ny mpanao paraky na ny endasana paraky dia izay nareo fokon'olona ve zany mbola tsy nananeritreritra mihitsy ny hoe angataka an'io tany io hoe isoratra aminareo tsirairay hafa fa tsy hoe isoratra amin'ny fokon'olona ray manontolo zany hoe efa nanana le eritreritra ihany zahay hoe angataka an'le tany mihitsy hoe mba hipetraka aty amin'ny fokon'olona na hiverina any amin'ny fanjakana mihitsy zay aloha ny safidinay hoe hiverina any amin'ny fanjakana mihitsy ny tany dia avy eo mba ho angatahanay fokon'olona satria efa nanajary azy zay aman-taonany maro izay mba hieritreritra fokon'olona kanefa le lalana ho alehanay mihitsy no tsy hitanay hoe aiza ny tokony ho alehanay na aiza ny tokony ho fantarinay avitanay an'izay zavatra zay dia mangataka zay amin'ny mpitondra fanjakana ambony zay mahare an'izao zavatra zao mba handinika an'izao tao zavatra zao hoe mba ahoana tokoa zany ny tokony heverana nreto fokon'olona ao amin'ny fokotany nambodreny ampangabe reto fa mijaly satria isaky ny amboly dia mitaintaina foana ho atsika avy ny tany sahony izy isaky ny amboly dia mitaintaina foana tsy misy ilamina ny saina mihitsy ary tsy misy fandripahalemana vanina mihitsy aloha atreto amin'io zavatra io ka zay no angatahanay amin'ny fanjakana mahefany hoe raha sitraky ny fanjakana dia mba ho atolotra amin'ny fokon'olona aingana dia aingana io zavatra io satria tsisy valaparan'ny fokon'olona amin'ny fambolena mihitsy marina fa nisy olona tonga teny ohatra ny voana kely amin'izay ty resako ty hoe anampy ny fokon'olona anajary hoe anampy
anampy fambolena anovo zao anao fambolena manara-penitra sy ny sisa mbola nitoana anay aloha satria ahoana moa no afahanay tonga dia anaiky fa hoe eny tompoko fa ho atao le fambolena manara-penitra hoe ny 1 hektara mahavokatra 5 tonne sy ny sisa ahoana moa no afahanay manaiky an'izany satria ny ady izy mbola miakaty amin'ny fitsarana ka aiza no afahanay manaiky an'izany eny tompoko manana tolo-kevitra mahakasika an'izay hoe ahafahany vahoaka misitraka ny tany hoe ahafahana manolotra anazy amin'ny fanjakana ahafahany zareo mitaky anazy izay ndray ve nareo rehefa avy eo ia ny sosikevitra efa resahana tamin'ny izay voalazany lalàna aloha zany ny lalana voalazany lalàna dia izay efa nyresahako teo ny hoe ny raha mahita ny fanjakana fa tsy feno ny fepetrany hoe tena tsy lay tompony nanao fanajariana nandritra ny 5 taona mitoy dia azo ny fanjakana tao ny manao ny vomiera manao fitsiriana moa zany manao tolo-kevitra dia ny ao ministera no mandray didim-pitondrana mamerina n'ilay tany ho an'ny fanjakana raha ny voalazany lalàna raha hoe ny fanjakana zany ny resahana aloha ny voalazany lalàna misy amin'izao dia izay ny olana ity tranganjana anankiray amin'ny Pangabe ity araka ny resahan'ny SGNBIMTT teo dia tranga ray ao anatin'ny maro ny zavatra nisy dia taloha tamin'ny fahampanjakitsika tamin'ny fahatany gasy talohan'ny nahatongavan'ny fanjanahantany dia ny tany zany ny ombonana ny tany na fianakaviana ny tompony na ny fokon'olona ny tompony ny ombonana zany tany zany propriété collective no ny ainantsika taloha rehefa tonga ny vazaha dia nitondra ny fomba fijeriny ny fananana izy dia nametraka ny hoe propriété individuelle zao nefa na dia efa nanomboka tamin'ny taona 720 aza ny fanjakana teto ny fanjakana vazaha moa zany no efa nampianatra sy nanjatra ny olona amin'izany hoe fananana an'ny olona tokana zany hoe ny tany dia soratana amina olona anankiray dia isika tany apontsika hatramin'izao dia mbola misaina foana hoe ikambanana io zay no mahatonga antsika miteny hoe tanydrazanay sy hoe tanydrazako fa anay tany fianakavianay any amin'ny toerana sasany dia hoe io ny anaran-drainay ny anaran-dray moa tsy le anarana fa tany no tondroina amin'izay tany fananany fokonay fananany ohatran'izaonay zay no mbola oritsaintsika gasy fa ny lalàna nampiarina teto izay nentin'ny vazaha no mametraka an'le hoe tsy nay tsony vazaha anà dia isika gasy nefany na tonga aza ny fotoana nanoratana ny tany nanomboka tamin'ny fanoratana tany moa zany efa hatramin'ny 970 efa naharitra fa izay fanoratana ny tany amin'ilay fomba fijerin'ny vazaha dia nanomboka taty amin'ny nanaovana ny kadasitra taty amin'ny taona 720 dia zao ny zavatra ny tranga rehefa tonga nanao an'ilay bornage collectif ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana dia ny praimona na ny mpianakavy dia nanao ny hoe soraty amin'ny lamatoa ny tany na hoe tsy isika taranaka ty aoriana no anoratana azy satria mbola misy raitapo amin'ny dada ao mbola misy raitapo amin'ny neny ao dadafara mbola eo soraty aminy dia zay no nataontsika zay no ao apontsika gasy rehefa aty aoriana manomboka mandray amin'izay tsika ho apontsika n'le hoe ny fananana dia anà rehefa misoratra amiko dia anà dia manomboka tonga ny afetsifetsen'ny sasany tsy nasa minimanadino an'izay ny fanarahana tany aloha dia zay zany isan'ny fototry ny olana dia te anararoatra eto amin'ny hoe mety ho betsaka ny tranga mahakasika an'izany eto Madagasikara dia sao dia fotoana anararotana andraisan'ny fanjakana zany lalàna mahakasika an'izay Vonoary ray aman-dreny tsy fantatro nareo ny firaitsam-pirenena ave mba niezaka nao karazana hoe raharam-pihavanana tamin'ireo ilay misoratra amin'ny tany na hoe amenam-pahantany ary nareo
mba ho ajarinareo na hovolenareo fa izay fokon'olona aza roahana na aza esorina amin'ity toerana izay efa nomaitisina molaly ty. Eny tompoko misaotra anao nametraka ny fanontaniana. Hatreto aloha rele olona milaza ho tompon'ny tany dia tsy misy mihitsy ny fanarahana, tsy misy mihitsy. Raha ohatra ny ka namboly le fokon'olona ka miteny izy hoe ndao zaraina ny tany, zay ny tsy zarotiny mihitsy. Hoe ndao samy anao an'le tany tsika, ndao refesina parimetatra mihitsy, fa ahoana nareo ireo, zay tsy zarotiny mihitsy. Fa tsy zay mihitsy ny azy ny netiny, fa ny anagadra dia androaka dia alefa ny sakay izy. Zany ny teneniny taminay, fa tsy nisy mihitsy ny fomba ny fanarahana. Fa raha ohatra ka hoe nanao le fomba fanarahana tamin'ny andron'ireo dadabe anay taloha, hoe samy manao raka izy nareo, tsy nisy mihitsy ny zavatra toy izao. Fa tsy izy tsy nety an'izay, fa ny anara dia androaka na anagadra dia anazy ny tany, izay ihany ny fantany. Eny tompoko. Ya. Angamba ometsika mpampitona andraisana fitenenana mahakasika an'izay tiana mbola atsidika ato anatin'ny fandaharana ireto vahiny asantsika ireo, satria efa manakaiky ihany koa ny fahataperan'ny ora izay ahafahantsika mitondra ny fanazavana mahakasika nyity tranga ity ato anatin'ny fandaharana ny zoka. Angamba tombokontsika avy hatrany avy ato amin'ny sekretera mpanatanteraky ny BMTT. Misaotra tompoko. Raha ny programme eto amin'ny firenena ny misy le programme national foncier, efa voasoratra ao ihany le anaovana ny inventaire parcellaire. Rehefa manao ny inventaire parcellaire io manko misy enquête isaky ny parcelle zany, ary misy commission manao an'izy io. Ka dia mbola tsy misy olana raha toka mandalo amin'io enquête parcellaire io sika, dia ho fantatsika ny zava-misy rehetra amin'ny tany misy eto Madagasikara. Izy io zany tsy tokony ho avahana fa tonga dia ny tany rehetrarehetra mihitsy no anaovana enquête parcellaire indray mandeha, dia hazava amintsika hoe ty tany ty mbola misoratra amin'iza, nefa misy dia mety mba misy zavatra azo sorohana angambany. Fa ny taninay zany dia ny hanatanterahany fanjakana farany izay malaky, fa maro dia maro ny olana mety ho vaovahany fanaovana n'io asa iray io. Misaotra tompoko. Ray aman-dreny. Eny tompoko, zaho moa tsy manana resaka lava. Marina fa raha ny tokony akaty ara moa misy anaky telo zay farafaratsiny, fa noho n'le fotoana fohy dia fohy, dia antenako rery no tonga teto ny solo an'ireo fokon'olona vahoaka be amin'ny arivon'ireo. Ary marina ny tenin'ny ray aman-dreny tato amin'izay zavatra izay amin'ny momba ny amin'ny fananan-tany, satria misy mifofotra dia mifofotra tokoa anajary, satria zay ny tanjon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao, ny fanajariana. Tapitanety iza volena hazo ho maitso Madagasikara, ny lohasamo dia ny vary ny finanana, ka tsy manana resaka betsaka atao afaky tsy ny fangatahana amin'ny fanjakana. Ny tenako no mba anampiny anay fokon'olona, mba anajarianay ampilaminana, ampifaliana amin'ny tany izay ny sasaranay sy ny volenay hatramin'izay ka hatramin'izao. Mangataka ny fanjakana mahefa izahay mba hanome rary ny aingana dia aingana hoy aho amin'io tany io, satria ho aiza ny efa n'ireo vahoaka ireo, ho aiza le vahoaka le ankizy mitombo isan'andro, ary atao hoe isan-taona dia misy teraka, isan-taona dia misy teraka, kanefa ny tany metery eto amintsika. Fandripahalemana moa dia tsy lazaina intsony. Raha ifindra-kary ka ifindra-kary ny fandripahalemana tsy lazaina intsony, ka dia mangataka ny fanjakana mahefa tompoko. Zay no mba teniko raha sitraka ny fanjakana. Misaotra tompoko. Chargé de mission avy eo anivon'ny ACDDET. Entiko amaranana ny zavatra horesako eto angambany dia fanetanana indrindrindrindra zany ho an'ny vahoaka tsy vaky volo amin'ny fanajana ny lalàna. Zay moa zany ny tany tsy tandalàna, ny tany anankiray dia mikirotana dia mikirotana. Zany akory tsy milaza hoe tsy manana zo ny olona mamboly amina tany iray, fa ny zavatra tena marary ny vahoaka mihitsy dia ty resaka tany, ny resaka ady tany tena marary ny vahoaka eto Madagasikara. Ary zay ny fahatsapako azy dia zavatra hoentiko hoe hanetanana ny vahoaka, hanetanana ny fitondrana
isatsokajiny a dia ny fanapariahana zay ngamba ny zavatra tena hoe ngeza be fanapariahana ny lalàna fampahafantarana bebe kokoa ny lalàna misy ny lalàna mivoaka ny lalàna vaovao a mahakasika ny fananantany satria zava-dehibe mihitsy ny afantarany vahoaka tsy vaky volo ny zoany tsirairay a mahakasika nyity lalàna ity a zay ngamba ny zavatra azoko anampinan'le izy ny pahay lalàna iny tompoka ny tany a no avy eo amin'ny tany no anivozantsika sakafo tsika dia samy sakafo isan'andro avy eo amin'io tany io a no anivozantsika ny sakafo ny fanjakana dia efa nisafidy an'le hoe agriculture familiale zany hoe ny fambolena isa-tokantrano a no beazam-boa iny zany tena hoe voizina mba atonga amin'izay le hoe ananantsika sakafo a atongavana amin'ny hoe fiandrianana ra-tsakafo eto Madagasikara zao anefa tsy afaka anao an'izay le agriculture familiale zay ny fianakaviana tsirairay raha tsy milamina eo amin'ny taniny misy lalàna mipetraka amin'izao a dia miaro manome tombony zany a an'izay olona efa nisoratra tamin'ny tany mety misy amin'ireo olona ireo nisoratra tamin'ny tany noho ny fifanarahana tahaka le nyresantsika teto mety misy nisoratra tamin'ny tany a noho ny fampiasana ny fahefana mpanjakana tamin'izany fotoana na ny fananam-bola tamin'izany fotoana raha tsy hiresaka fa tsy ny colon ireo tsika izay efa tany mbola misoratra aminy dia mbola mitazana fotsiny tsika aloha mbola azy iny dia te aprisika zany te anaitra ny sain'ny tompony andraikitra eto amin'ny hoe sao dia tokony a isy fanitsiana isy fanamboarana ny lalàna mba amora ny fanatanterahana an'izay le hoe agriculture familiale zay sotra tompoko ankasitrahana ireo vahiny rehetra nasaina tamin'ity androany ity ny resaka mahakasika n'izay tranga teny ampangabe izay hoe tany ampiasain'ny fokon'olona anefa dia misoratra amina olo-tokana na misoratra amina olona vitsivitsy ihany koa ao anatin'izay fisitrahana ny zo amin'ny fananantany izay efa maro ny tolo-kevitra sy ny sosikevitra ihany koa naroso tato anatiny ty fandaharantsika ny zoky ity namana soavandria maritafika ny zava-mitranga tany amin'ny commune Pangabe ao anatin'ny district Nambodratrimo no tranga izay no resahana araky ny navavainy namana farany razafina velo teo dia tany ampiandohana tany teo ampelantanany voanjo izany tany izany dia nisy tateorina ny fanametiso amin'ny lalina nataon'ny fokon'olona ary ny fanaraka ny fokon'olona fifanarahana am-bava fa ny ampahany tamin'ny fokon'olona no andeha anoratana ny tany ho an'ny fanjakana kanefa tateorina dia nitaranak'ireo olona izay nisoratra tamin'ny fanjakan'ireo no mihevitra ny tenany fa tompony maso mandidy amin'izany tany zany ka mananeritreritra ny androka ao anatin'ny faritra izay fanohady-jariana sy ny matitso milaly ireo fokon'olona eo zany ny teboka izay mampifanolana ary eny voan'ny fitsarana ny raharaha nisy ny sosikevitra sy ny mbara hoe voalazany lalàna kanefa ny lalàna ihany koa dia azo jerena ny fomba afahana mifampitsinjo amin'ny maha samy olombelona sy maha malagasy amina toerana tahaka ireny tranga iray ao anatin'ny maro ny any Pangabe fa azo antoka ny fahamaron'ny endri-javatra tahaka ireny ny antenaina zany afahana mamany olana afahana miroso eo amin'izay verina fa tanjon'ny fampiroboroboana zany hoe famokarana iantohana ny fampanjariana ny sakafo ho an'ny mponina dia ny sinny fandraisana anjara ny fanjakana ny mpanao lalàna eo amin'izay fomba ametrahana ny rariny sy nitsiny ifanajo amin'izany tanjona izany zay no masaka azona roso aloha tamin'ity fandarana androany ity ny everina dia hitondrana tranga mitovitovy na olana amin'seho eny anevon'ny fiarahamonina hodinihina sy ho fakafakaina ary iarahana fanapatapakahatra amin'ny fandarana zoko tahaka izao ampatsahivina trano isika ny tokantrano fa misy ny ahafahantsika mifandray amin'ny tompony andraikitra eto anivon'ny fandaharana eo ny compte Facebook ny zoko ary eo ihany koa ny email ny zoko viva 2019 @gmail.com ary eo ihany koa ny laharana
770 sy 200 izay ahafahantsika mitondra andreo tranga eny anivon'ny fiarahamonina ireny ihany koa, ahafahantsika mitondra ihany koa ny olana misy kanefa tiana ahafantarana ny zo sy lalàna mahakasika izay azonay eto anivon'ny tompon'andraikitra ny fandaharana sy ny ihany koa ny BIMTT izay mpanohana nyty fandaharantsika mitondra ny vahaolana mahakasika izay. Veloma tompoko.